ilay fifanandrinana lehibe. Izany no diniantsika famaranantsika ny tontolon'ny fiarantsika tamin'ity herinandro ity izay nasako anao ampitiavana. Amin'izao zoma fahavalo amby roapolo volana febroary izao dia raisiko tombontsoa manolotra fiarabana ho anao indray, satria no tantanin'Andriamanitra isika no tahiny ka samysa ilaza tahaka ny mpaminany Jeremia manao hoe fa ny famindram-pony Jehova no tsy nalandritra anay, ary sa hiteny tahaka ny apôstôly Paoly manao hoe fa ny fahasoavan'i Kristy no mahatoy izao anay. Miaraba antsika rehetra ka ho mariky ny fifampiarabana dia ndeha hifanofa hofatanana isika ry mpiara-mitinika namana isany ny fiadanany tompany ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva. Ankehitriny ary dia hamarana ny tontolon'ny herinandro isika. Nandritra ny herinandro dia nandinika ilay fifanandrinana lehibe isika ka namalitsika ilay fanontaniana manao hoe raha tontolo tonga lafatra tokoa re no nomen'Andriamanitra no foron'Andriamanitra, avy aiza ny faratsiana? Rehefa nandinika isika dia tsy tompony nandraikitra ary tsy tompony nantoka amin'ny faharatsiana misy eto amin'ny tany ity Andriamanitra, fa ny fahavalon'Andriamanitra nanao izany. Hitantsika tsara fa Satana no napiditra lainga voalohany teto amin'ity tany ity ka natonga ny fahotana, natonga ny faharatsiana misy ary nanomboka teo ilay fifanandrinana teto an-tany izay niandoha tany an-danitra izany fifanandrinana izany. Ry mpiara-midinika namana, nanomboka hatreo dia nisy fiantraikany tamin'ny andavanandro mpiainantsika olombelona ilay fifanandrinana lehibe. Hany ka manoloana antsika ny olana, ny fahoriana, ny fahafatesana, ny fahasairana, ny fijaliana maro samihafa izay tsy sitrak'Andriamanitra, tsy tao anatin'ny programan'Andriamanitra akory ny nisian'izany, fa noho ny safiditsika olombelona, noho ny nanekeny eva ny ainy ilay fen'ilay fahavalon'Andriamanitra dia tafiditra ny fahotana. Ary ankehitriny dia manao izay androbana ny fiankofana marina amin'Andriamanitra Satana amin'izao fotoana izao. Ny fiankofana amin'Andriamanitra mihitsy no kitihany Satana amin'izao fifanandrinana lehibe izao. Ny tena ataon'ny Satana ankehitriny dia ny atonga tsy ekohaka intsony amin'ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Tsy avy amin'Andriamanitra, tsy tompony nandraikitra ny amin'ny fidirany fahotana Andriamanitra. Tonga tsy nasaina teto amin'ity tany ity ry mpiara-midinika namana isany ny fahotana. Raha tokoa moa ka no le vonina hatrany am-piandohana, raha voananotana, raha voanomboka mikombona amin'Andriamanitra Satana, vitan'Andriamanitra zany satria Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Raha no vonina avy hatrany Satana dia ny zavatra nitranga dia izao: nanompa an'Andriamanitra mitahotra isika olombelona fa tsy noho ny fitiavana. Inganianao mba hanompa an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavana, dia ilay fitiavan'Andriamanitra izay mamonjy antsika tsirairay avy. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy 3 ka ny 1:15 manao hoe dia ampifandefeziko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro alohanao ary ianao kosa hanorotoro ny momba ilay tongony. Ry mpiara-mianatra namana isany, izany no filazaony tsara, izany no vahaolana nentin'Andriamanitra andresina ity faharatsiana ity. Ary tia nambara izany teny izany dia tsy maintsy ho livonina Satana. Ry mpiara-midinika namana, ny ady hifanaovan'ny hery, ny ady ilay fifanandrina lehibe izany dia tsy hoe ady hifanaovan'ny hery roa mitovy akory, fa Andriamanitra ilay mpamorona, ilay Andriamanitra ilay mpamonjy, fa hitsankina kosa Satana ilay voary izay noforoniny. Faharoa, amin'ilay fifanandrina lehibe io dia tafiditra anatin'izany fifanandrina lehibe izany izaho sy ianao. Ary fahatelo farany mahafaly indrindra, ho avy ny fotoana izay hamarana an'Andriamanitra ny faharatsiana. Izany no etaeta, izany no fanantenana
ary iriko mba samy anan'izany fanantenana izany isika tsiraray avy. Ka na misy aza le fifanaliana lehibe, na dia mbola misy aza ny ady ka mbola anatin'ny sehitry ny ady izao sy anao, dia ny irina dia izao tahaka ny nandresen'i Jesosy no fandresena ho antsika tsiraray avy. Mahireza ny tompo any hombanao mirary rehefa marana ny herinandro eo ambany fitantanan'Andriamanitra ho anao, dia ny tompo any hitantana sy hivimbana antsika tsiraray avy. Ndeha ary araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao indray izahay fa afaka nandinika ny tenao nandritra izay herinandro izay, ka nampahafantaranao anay fa tena misy ilay fahavalo, misy ny ady, ary ao anatin'izany ady izany koa izahay. Kanefa ampio izay Andriamanitra antsika mitehitra amin'ny herin-tenanay, tsy hiady irery fa ianao ny ady anay ary antehitra aminao isan'andro izahay. Mitaiza mpiara-midinika amiko izao momba azy, momba ny ankohonany sy izay rehetra mahakasika azy, ny fivelomana, ny asa aman-draharaha rehetra aoka ambany fitantananao ny fiainanay. Dia apetraka ampelantananao ny mahasoa rehetra, ny vavaka dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Amen.